Za androany zany amelabelatra kely tsy atao lava fa betsaka ny tsy manana mega mikasika ny fiteny gasy zany. Be dia be mantsy ny miteny hoe tsy ilaina intsony miteny gasy satria raha hitady asa anao Madagasikara tsy ahita asa raha tsy mahay miteny frantsay. De hoe be dia be koa miteny hoe rehefa miala ao Madagasikara mo ina ny ilanao teny gasy, be dia be miteny an'izany ka zay zavatra zay tena mampivoto fo sady makarary fo sy mieritreritra hoe milaza fa tiandroso Madagasikara aza ambanimbany ilany zay gasy tsy maintsy tafita makatso makaroa nefa zany le toe-tsaina gasy amin'izao fotoan'izao zany le teny gasy zany tsy asiana asa intsony satria hoe tsy ilaina le izy de milaza fiady ty malagasy makatso makaroa de tenenina hoe tsy azo tenenina intsony hoe le peuple malgasy fa fiera be fa le peuple malagasy de mankaleo be metratra an'esy poerapoera fotsiny zay geste fotsiny nefa de tsy manana ny ampo malagasy, tsy manana malagasy anao tsy manana ny maizy anao tsy manana ny firenenao sy ny fiandriananao anao raha ohatra ka ny teninao ina moa zany ambaninao, ny teninao lazainao fa tsy ilaina, ny teninao zazanao fa tsisy lanazy zay le izy. Ahoana moa mafirenena ny firenena anankiray, mafirenena ny firenena anankiray de ny teny voalohany indrindra, ny teny de aveo ny sistany de aveo ny kolotsaina be dia be le izy araky ny nazafainy ny ina moa zany zareo vazaha ato. Outre-Rhin, les philosophes vont donc chercher leur propre définition de la nation. Johann Gottlieb Fichte estime donc qu'une nation se définit d'abord par rapport à la langue, la culture, non, pas cette culture-là, voilà, celle-ci, et l'histoire, mais surtout la langue. De nefany de tena mampalahelo fa ankehitriny ny gasy tsy mahay miteny gasy tsony fa efa fangaro voraka satria zany tsy atsoatsy le teny gasy efa lasa ina moa zany créole, efa lasa créole fa tsisy mahay miteny gasy tsony zany gasy via tanteraka de azavaiko ny ina moa zany ny vokatry zay rehefa aveo fa anome ohatra zany misy ray aman-dreny ray olona manamboninahitra ambony a Madagasikara tokony miaro ny sisitany Madagasikara miaro ny mamalagasy tompony andraikitra voalohany fiarovana malagasy fa de jereo fa tena fa tsy mahavoafeny teny gasy tsony. Tompony andraikitra voalohany amin'ny fiarovana malagasy, tompony andraikitra voalohany amin'ny fiarovana firenena, tompony andraikitra voalohany amin'ny mamalagasy de jereo nge ny izy miresaka fa feno teny frantsay daolodolo anatin'le fiteniny. Marina fa hoe tsy mpanao enquête za amin'ny resaka navigation aérienne apetrako tsara sao de misy mitarika zavatra hafa ndray. Za zany zao témoin no itenenako moa ndray koa za rescape raha miteny eto ny fahitako azy en tant que OPJ satria zay ny qualificationko simple OPJ fa tsy en tant que expert en navigation aérienne. Zay aloha zany aloha miavaka tsara amin'ny enina sasany zany any antsinana anany za avy any Université mbola hita tsara ny olona mandeha mbola mazava zany fa mia sombre tsikelikely de ny eritreritra anay moa zany hoe hiatterrir ao amin'ny full point satria mifampicommuniquer le pilote anankiroa de hoe miatterrir ny full point zareo amin'ny Azura ao mety misy terrain d'atterrissage ka zay zany efa akaiky ny Azura mihitsy Azura zany full point le toerana nahatonga le accident ao Ambatolamalama ny anarany. Haiko tsara toerana io satria za mpanao lasasy miaraka amin'ny papako tamin'izaho mbola 15 ans 14 ans any hoe anelanelany Mahambo sy full point zany hoe raha aveo amin'ny Ambatolamalama io makany full point question de 3 minutes 4 minutes maximum ao amin'ny hélico. De resiko ohatra be dia be ny tanora efa tsy mahay miteny gasy tsony, tsy mahay miteny gasy ara-dalàna tsony
fa misy namana anakiray ato zany nisy andray hitako fotsiny de ho raisiko ohatra tsy hoe izy reriny tsy mahay miteny gasy ara-dalàna fa izy no hitako eto de raisiko ohatra tanora ho avy firenena tanora mbola ina moa zany no tavandraina amty fandrosoana ty de jereo ny firesahany fa feno teny frantsay. Reo kokoa iresadresaka amizay tsika ny mikasika ny zavatra tiako resagna za hiezaka hiaborder thème zegny takatra ny loko akeo de anjaranareo koa na zagny na tsy zagny niezaka mametraka thème amin'ny commentaire na misy question tianareo posegna koa afaka mametraka koa nareo fa valiako en même temps nina zagny question magnitikitiky loko ary tsara hoe mba olo maromaro koa mavo résoudre ananjy ohatra zagny le olo igny zany me rendre service anao fogna tout le temps de anao zany lasa karaha ny dépendre an'le olo amizay taty afara satria tout le temps izy akeo fon tout le temps izy akeo fon de misy moment amizay lasa karaha dépendance le izy karaha dépendance amina raha jiaby io fa mora zagny satria mety misy olona tratrany situation karahan'zagny akanikagny mety possible mila conseil zareo amin'ny commentaire nareo de za lasty koa miteny hevitra anahy du coup zay longany état d'esprit mila anagnanao raha vao ohatra anao commence filafilain'olo aza magneky filafilain'olo zagny fa plus anao filafilainy plus anao manambitamby ananjy tsara karahan'zany fô le principe an'le izy du coup aza alagna agnaty loha zay raha ohatra supprimegna le zavatra ilainao aminanjy igny ohatra par exemple zagny nisy mila managna esprit karahan'zany fô zagny antegna indesintegna miady am'le raha fa izy ndraiky aloha sincèrement tsy mora e raha ohatra anao fa zatra ny dépendre olona tegna tsy mora de raha ohatra zany zay fandehany amiko matsy lasana fa tsy raha teny gasy za efa ho telopolo angambany da tia andafy fa jeonareo za miteny gasy ara-dalàna amiko zany mampatika ambo amiko zany ananako ambo malagasy ambony be amiko ny fiteniko nefa de fantatry indrindra za fa mahay miteny anglisy ara-dalàna na manoratra na miteny tsisy kianina satria za miasa amin'ny ina moa zany front office amin'ny hôtely de tsy azo atao mihitsy ny mandiso na fitenenana na amin'ny fanoratana teny anglisy ny teny allemand voafeo ara-dalàna na manoratra na miteny ny teny frantsay de tena kitsakitsako aty ambany aty fa tena tsisy dikany amiko le teny frantsay za mampianatra ny frantsay miara-miasa aminay za no manitsy ny frantsay de mbola afaka miteny hafa koa miteny teny comoriana ifetanareo ny teny comoriana za teto de fantatrareo koa fana telopolo taona nialako tanitanindrazana de sady mahay ny fiteny tsy hay zany na officialy na teny merina fa zany hitanareo zany izy nefa mbola voafeoko tanteraka ny teny be tsy misaraka tatsiny any aminay any amiko zany fahasamana tanteraka amiko zany réaleako afaka miréalea na fietoana mbola afaka miteny gasy ara-dalàna mahay miteny paritra mavoafehigny nino moa zany ny teny ino moa zany ny teny raisam-pirenena firy dimy ny fiteny haiko de tsy zany very zareo no tsara ka tsy fananana ve zany zareo ka tsy zany ve ny tokony ho izy fa voatery tsy maintsy ibadabada amin'ny teny frantsay ibadibadika amin'ny teny frantsay de ino moa zany mieritreritra ahoana moa ny afahanao androso no mieritreritra tsy laina so tsy laina raha ohatra araka na ny zanaky ny foloara tsy mateny gasy de itretareo zany le fomba hitondrana le firenena hoe ahoana no avy firenena ho azy le firenena anzavatry zay tsy vitako azavany eto inona no mambony sy tena ilana ny fiteny amin'ny fampandrosoana fa ny olona tompokoa de tena ajainy ny olona tompokoa de ataondra tsy mahavery azy ohatra zao amin'ny faritra tsara amin'ny la France iny de ny olona miezaka mitazona an'le fiteny hoe alsacien ohatra ny teny allemand izy io mitoto ny teny allemand mihitsy ohatra suisse allemand de tazominy azy de ohatra ny any amin'ny faritry i Bretagne iny any amin'ny sud-ouest any amin'ny ouest ny la France de miezaka ny olona hiteny breton
tsy tia nofaty ampianarana ohatry zany languedoc efa langue efa hofaty zany fa isan'zareo totra zany koa ohatra ny any Espagne de catalane ampianarana ny aty Suisse de misy ny aty Suisse anaky efatra ny fiteny aty voalohany ny teny allemand Hochdeutsch zay ny teny pirenena voalohany faharoa ny teny frantsay fahatelo ny teny italiana faefatra de romanisy na romance amin'ny teny frantsay io fiteny io de tena efa tsy de betsaka olo amin'ny teny azy fa ataon'zareo fiteny pirenena izy de ataon'zareo zay rovana anazy de nefa misy an'ity teny konaty inao zany fiteny pirenena dia Hochdeutsch le bon allemand fa zareo andavanandro izy miteny ny teny patra atsona hoe Schweizerdeutsch de io zavatra io ampiasainy foana satria inao zany misy antony mitazomana io voalohany am'zany ange raha ohatsika fotsiny amin'ny Vietnam zanahany frantsay anatin'ny 7 taona anaty 7 taona ny zanahany frantsay fa ny zavatra nataony Vietnam voalasa amin'ny frantsay voazo faleovatenany ny soro ny teny frantsay any ampianarana ny tsika de mbola teny frantsay ny fianarana rehetrrehetra de inao zany matikambo ary inao ny teny frantsay matikambo ary amin'ny hoe maternelle d'expression française école française lycée français matikambo ary nefa amin'ny tsy fisiny atido fa de tena enatra zany matikambo amin'ny fitenin'ny olona ny Vietnam ny soro ny teny frantsay ny tanora any ampianarana sy mandehandeha ny andalambe tsisy miteny teny frantsay ohatra ny atsika anaty biso miteny frantsay miaraka zay ngetrongetroko de miteny frantsay zay olona nianatra kely de miteny teny frantsay de matikambo ary nefa de enatra be zany fa jereo ny Vietnam ve no tafa no tsika tsy mahita asa avy ny vietnamiana raha ohatra ka tsy mahay miteny frantsay fa tsika ny nandra de fezina teny frantsay de tsika raha nomeny ny filohantsika raha nomeny frantsay ino maroboninahitra mihitsy amin'ino zany ny fikarakarana ny francophonie ino no karakarana francophonie inona ny atao frantsay ny francophonie ny atao frantsay francophonie mba hitazomana anao zanatany atrany. Elle apparaît au début des années 80, une réflexion qui émerge en réaction à la perte d'influence de la France dans le monde. Ce soir, c'est une bataille que vous livrez pour l'honneur ou une bataille que vous comptez gagner? Mais nous sommes en train de la gagner, du moins c'est ce que nous considérons. L'ensemble des Français est intéressé à la langue française parce que c'est un des fondements même de notre unité et de notre identité nationale. Mba hitazoman'le firenena zanatany rehetra reny tsy afaka hihoatra mihitsy fa azo any zay tiany ataony amin'io de mitomba akany io zany anazo any satria ny taranaka faramandimby aty manomboka tsy mahay teny gasy tsony fa teny frantsay de andevona anao zany zay le izy fa tsy vita lazavana daholo fa lava be le ino zany le tema. L'ensemble des Français est intéressé à la langue française parce que c'est un des fondements même de notre unité et de notre identité nationale. Ces mots anglais qui nous envahissent, il faut les chasser. Pourquoi ne pas dire stimulateur cardiaque à la place de pacemaker? Je veux un ministère de l'immigration nationale et de l'identité nationale. Éric Besson en sera le ministre à partir de 2009. Il organise une série de débats à travers la France sur le thème de l'identité nationale. Quelques clics sur le site dédié au débat sur l'identité nationale et voilà parmi les contributions ce qu'on peut lire. Il structure aujourd'hui le débat politique à droite et à gauche. Je voyais certains s'étonner que nous puissions nous réapproprier l'hymne national ou que nous puissions demander à toutes les familles d'avoir le drapeau français à leur domicile comme cela se fait dans beaucoup de pays européens. Mais c'est précisément parce que nous refondons et que nous sommes fiers de notre identité nationale